ahoana moa isika no tsy asa iteniteny tsara anatrehan Jesosy hoe tsy asa hoe anao voady na hoe ianina eo anatrehan Jesosy. Matoa ny olona anankiray mbola tsy masa mianina hoe itia tompo, fa mianina Jesosy hanompo anao, na hoe itia tompo, fa mivoady Jesosy hanompo anao mandra-patapitry ny fofonaiko. Zay no voady nataoko. Ny voady hanompo any tompo mandra-patapitry ny fofonaiko. Ry havana, masa mivoady aho, fa raha ohatra ny olona anankiray tsy masa mivoady na hoe mianina, dia mbola mieritreritra anao falotona izy zay, mbola mieritreritra anao ratsy izy izay. Izay no mahatonga ny olona anankiray tsy masa mivoady eo anatren'Andriamanitra na koa mianina eo anatren'Andriamanitra, satria mbola te hiaraka amin'ny Satana ihany ilay olona, mbola te hiaraka amin'ny Losifera ihany ilay olona, zany hoe anatin'ny faharatsiana, satria ireny ilay fahavalon'Andriamanitra. Ka raha tsy masa manao